fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay afahana manohy an'ireny fanjavana no entina teto mala reny isika amin'ity ora ity eto amin'ny fahitalavitra miarabanao izahay avy eto nivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay hotahiny avy indrindra hatrany anao sy ny ankohonanao sy ny fianakavianao ho arovany tsy ho azo mivalana aretina omeny anao ihany koa izay zavatra ahasalamanao satria izy no loharano famonjena rehetra, loharano pahasalamana, loharano velona izay afahantsika mivelona amin'ny zavatra rehetra izay ilaitsika eto ambonin'ny tany ary izy dia nanambara hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tanjonay ry havana ny ahatonganao tena iaina amin'ny famarinana tanteraka, ahatonganao ankasitrahany avy indrindra ary ahatonganao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny mpamonjy dia nilaza hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra. Mino fa afaka iaino sy afaka ijery, afaka andinika ihany koa ianao zay zavatra rehetra lazaina eto fa ny teny voasoratra dia manambara hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Zay ny makasika an'izay fa andeha iroso amin'ny zavatra nampanantenaina antsika omaly tao anatiny ny fandaharana no endriko iny hoe androany dia atao eto amin'ity écran na eto amin'ity fahitalavitra ity ny fanisana ny anaran'ny biby izay iarahantsika manaraka izany ka meno fa efa tena miandry tanteraka ianao ao atokantranao efa nazavaiko teto fa ny atao hoe anaran'ny biby dia anarana andolian'ilay fanjakana na anarana hoentin'ilay fanjakana, anarana ivavahany, anarana andoliany dia ilay fanjakana voatondro hoe bibidia zany. Ao amin'ny boky Apokalipsy sy ny bokin'ny Daniel ny atao hoe biby na bibidia dia fanjakana manohatra ny avo indrindra, ka ny anaran'ny bibidia dia anarana hoentin'io fanjakana io ary anarana manohatra ny anaran'ny avo indrindra. Amin'ny Apokalipsy 3:20 dia izao ny teny voasoratra eo, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy ny mpamorona izy dia nisy teny ratsy ny anarany sy ny tabernakely. Rehefa jerentsika ao Mateo 7:7 ny hevitry ny teny hoe teny ratsy dia midika hoe miambo hitovy amin'ny avo indrindra na maka ny fomba ny avo indrindra. Ny atao hoe miteny ratsy ny anaran'ny mpamorona zany dia miambo hitovy amin'ny anaran'ny mpamorona na maka ny toerana misy ny anaran'ny mpamorona. Ireto anarana rehetra tafiditra ato anaty baiboly ireto araka ny nazavaina teto dia tsy misy anaran'ny mpamorona na ihany koa hoe anaran'ny zanak'ondry, tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ny mpamorona sy ny anaran'ny zanak'ondry reo, fa anarana fitenenan-dratsy ilay toerana nisy ny anaran'ny mpamorona, anarana nangalana ny toerana misy anaran'ny mpamorona zany ireo. Ary manamafy an'izany fanazavako izany ity baiboly dikateny protestante malagasy fanitsina fahenina na edisiona fahenina ity azavainy eto ambany eto hoe ny hoe Jehova izay hita amin'ireo fandikateny rehetra teo aloha dia tsy notonon'ny jiosy izay tompon'ny teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ny famakinany soratra Hebreo ihany izany. Manamafy mihitsy zany ity porofo omeko atsika izay navoakandry zareo eo anivon'ny protestanta ity ary nampidiriny ato anatin'ity baiboly navoakany farany ity fa ny anarana hoe Jehova dia tsy notonon'ny jiosy izay tompon'ny teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ilay famakinany soratra Hebreo
soratra hebreo no nisy ny anarany avindrindra, ary soratra hebreo no nanoratany mpaminany ny testameta taloha tany ampiandohana. Ny original ny testameta taloha zany dia teny hebreo no nanoratana anazy, soratra hebreo no nanoratana anazy. Ka ny anarany avindrindra izay tamin'ny soratra hebreo nampiasain'ny mpaminany sy ny fiangonana zanak'Israely sy ny apôstôly dia tsy misy ifandraisany amin'ny hoe Jehova, ary mbola manamafy ny fanazavana momba ny fahadisoany zany anarana hoe Jehova. Kanefa tafiditra ao anaty baiboly izany ity boky navoakany zareo eo anivon'ny finoana témoin de Jéhovah ity, ato amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ny fomba fanjoikevitra avy ao amin'ny soratra masina, dia ato amin'ny page 726 izao no fanazavana omeny ety ambany ety misy lohateny hoe nahoana moa ny fandrika ny tenin'ny baiboly maro no tsy manonona firy na tsy manonona mihitsy aza ny anarana manokany ny avo indrindra. De io ny tsipianay ao anatin'ny tsipika mena ireny ny fanazavana tiana omena atsika. Raha lazaina tsotra ny teny hoe Jehova dia tsy mifanitsy amin'izay rehetra mety hoendriky ny anaran'ny mpamorona nampiasaina tamin'ny teny hebreo. Ny anaran'ny mpamorona izay nampiasaina tamin'ny teny hebreo dia tsy misy ifanitsiny sady tsy misy ifandraisany amin'ny anarana hoe Jehova. Fa ny anarana hoe Jehova dia anarana diso nampidirina ao anatin'ny baiboly hamitahana ny olona, satria ny olona mivavaka no fitahana fa tsy ny olona tsy mivavaka akoriny. Ianao zany aza mametraka fanontaniana hoe de very daholo ve zany reny mivavaka tamin'ny anaran'i Jehova ireny? Fa raha mametraka fanontaniana zany ianao dia sarotra ny amaly zany fanontanianao zany, fa ny avo indrindra ihany ny mahafantatra an'izany. Fa ny azo azavaina aminao de izao: ringana ny olona no ny tsy fisin'ny fahalalana, ary ny olona mivavaka mihitsy no voafitaka. Ka izany na tonga mpamonjy ny teny ao Matthieu 7:22 sy 7:20 manao hoe maro amin'izany andro izany nilaza amiko hoe tompoko, efa naminany tamin'ny anaranao izahay, efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao izahay, efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao izahay. Ambarako amin'ny marimarina amin'izany andro zany hoe tsy fantatra akory ianareo hatry ela be zay, miala amika anareo mpanao meloka. Eto zany ianao de afaka mandinika tsara hoe olona nivavaka tamin'iza sy nandroaka demoni tamin'ny anaran'iza ary mpaminany naminany tamin'ny anaran'iza, ireto voaroaka ho any amin'ny elo ireto satria ny mpamonjy mihitsy no ny teny hoe tsy nafantatra anareo hatry ela be zay. Ireto olona ireto nefa izay niantso hoe tompoko vonjeo zahay, sy efa naminany tamin'io anarany diso, sy efa nandroaka demoni tamin'io anarany diso sady anarany bibidia io de iteny amin'izay fotoan'izay hoe zahay efa nanao an'izao asa maro isan-karazany zao ary anaranao no nanaovanay an'izany. Kanefa tsy fantatry ny mpamonjy ireo olona ireo satria voafitaka tamin'ireo karazana anarana izay mariky ny anaran'ny bibidia sy anaran'ny bibidia namitana an'izao tontolo zao ireo. Ka izay miankohaka na izay mivavaka na izay manonona n'ilay anaran'ny bibidia de ho atsipy any amin'ny farimy rehetra sy ny solofara araka ny voasoratra amin'ny apokalipsy 7:7-20 efa novakina tamintsika omaly. Andeha aritsika anapirofo sy hiaraka anisa ny fanisana ny anaran'ny bibidia eto amin'ity fahitalavitra ity ka averiko apotra eto amintsika ny taremarika finosiny le litera iraisam-pirenena na ny valeur numérique n'ireo litera ireo io hitatsika eo amin'ny écran io ny angavina amintsika fotsiny mba anana maso malaky mijery, anana sofina malaky mandray, nefa tsy ho mora ho tezitra satria ny fatezerana dia tsy andraisanao famarinana mihitsy izany fatezerana izany, ary tsy tokony atezitra anao ny filazana ny famarinana. Ireo no valeur numérique ny litera iraisam-pirenena na code numérique ozony sasany amin'ny teny malagasy de hoe taremarika finosin'ny litera tsirairay. Ireo apotra amintsika ireo ataotsika ara ny fanisana araka ny voalaza ato amin'ny apokalipsy 7:7-20 manao hoe eto no ilaina ny fahendrena aoka zay manan-tsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'olo zany ilay isa dia 900 zany hoe ny olona endry sy manan-tsaina zany dia manao ny fanisana satria
azo fantarina tsara ny anaran'ny bibidia rehefa ataon'ny fanisana fa manome 666 ny taremarika fonosin'ilay litera nanoratana ny anaran'ny bibidia. De vakiko indray ny apokalipsy toko 17 andininy fa 17 amin'ny baiboly dikateny dm ka ny fanampina fanazavany ere ambany no ovakina araky io apotra amintsika io. De zao ny fanampina fanazavany eo hoe mba azahoana isa mifandraiky amin'ilay anaran'ny bibidia de atambatra ny taremarika fonosin'ireo litera tsiriray namoronana n'lay anarana. Izay zany ny toromarika arahantsika mba azahoantsika mamantatra n'lay atao hoe anaran'ny bibidia dia atambatra ny taremarika fonosin'ny litera tsiriray namoronana an'ilay atao hoe anaran'ny bibidia izay ankofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. De andeha arahantsika izay toromarika izay iaraka anao kajy isika ireo apotra amintsika ireo ny taremarika fonosin'ny litera iraisam-pirenena na ny valeur numérique. Ity kosa ny anarana hoentin'ilay fanjakana izay voatondro hoe bibidia araky ny nazavaiko eto hoe misy ny fanjakana izay mitambatra ao anatin'ny franc-maçon sy illuminati miaraka amin'ny firenena mikambana sy ireo firenena any Eropa mivondrona ao anatin' zany fikambanana miafina izany mandamina an'izao tontolo zao mitondra an'izao tontolo zao mametraka ny lalàna iraisan'izao tontolo zao sy ametraka ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany ametraka n'ilay fivavahana tokana maneran-tany ametraka ny fanjakana tokana maneran-tany ry zareo anivon'ny fikambanana miafiny franc-maçon sy illuminati no manatanteraka an'izany eto ambonin'ny tany ka. Ity anarana ity no anarana hoentin'izy ireo ary fantatritsika tsiraray avy izany zavatra izany. Ka ny ataotsika voalohany aloha dia tsy ity aloha no isaitsika tsy io anarana io zany no ataotsika ny fanisana fa ny anarana hoe Lucifer aloha no ataotsika fanisana izay fantatritsika rehetra fa anarana anankiray afantarana any satana izany Lucifer izany izay teny latinina moa zany Lucifer izany fa midika kosa amin'ny teny malagasy hoe mpitondra fahazavana. Zay zany midikana hoe Lucifer raha dika amin'ny teny malagasy. Io hitatsika eo amin'ny écran io ny fomba fanoratana an'izany soratra hoe Lucifer izany. Dia alaitsika ny taremarika fonosin'ny litera tsiraray nanoratana ny hoe Lucifer dia ireny apetaka eny amin'ny mifanandrify amin'ilay litera tsirairay ireny izany. Ny L dia 7 ny valeur numérique, ny U 720 ny C 720, ny I 220, ny F 450, ny E 540, ny R 220. Izay ny valeur numérique ny litera tsirairay nanoratana ny anarana hoe Lucifer. De ataotsika ny kady zany ka atambatritsika atambatra ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay nanoratana n'ilay anarana. Atambatritsika ireo taremarika fonosin'ny litera tsirairay nanoratana ny hoe Lucifer ireo, zany hoe ny 7 apina 720 apina 720 apina 220 apina 450 apina 570 apina 220 mira 920 sianjato 920 sianjato ny taremarika fonosin'ny litera nanoratana ny anarana hoe Lucifer. Mbola misy anankiray koa ity apotra amintsika ity dia izay anarana iantsotsika an'ilay nazera teto ambonin'ny tany de ilay dragona na ilay satana izany. Io apotra amintsika io ny fanoratana anazy raha amin'ny teny anglisy satans na satana ozytsika dia alaitsika indray ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay nanoratana anio anarana hoe satans io. Ny S dia 270 ny taremarika fonosiny na ny valeur numérique ny S zany 270, ny A 5, ny T 20, ny A manaraka 5, ny N 920, ny S 270,
atambatra indray ny taremarika tsirairay nanoratana n'lay anarina hoe satonse dia ny raiky am'y fitopolo amby zato zany, apina sivy, apina valopolo amby zato, apina sivy, apina enina amby roapolo amby zato, apina raiky am'y fitopolo amby zato, manome 666. Manome 666 ihany ko ny taremarika fonosiny litera nanoratana ny anarina hoe satonse rehefa ny rahantsika nanao teo ny kajy. Farany ity anarana izay maminy fonony olona sy miletika ao anatin'ny sain'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ity no andeha anaovantsika kajy, fa tsy misy olona andeha iantso Lucifer directa izany. Tsy misy olona zany ka hoe efa fatan'izao hoe Lucifer zany de voly zany de ndeha iantso ndray izy raha tsy olona efa nanolo tena anompon'ny satana mihitsy angamba na anompon'ny Lucifer izay vao afaka miantso mivantana an'izany anarana hoe Lucifer izany. Fa ity anarana akiray izay tena maminy fon'ny ololerana zao tontolo zao ity ary mamina ao tokantranao no andeha ataotsika ny fanisana, satria voasoratra amin'ny apokalipsy 3:15 hoe iankofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ilay atao hoe anaran'ny biby dia ity Jésus na Jesus na ity ankalazaina ao anatin'ny fety maro izy karazany ity zany. Io hitatsika io mifanoratana anazy de ny voasoratra teo ihany no arahana atambatra ny taremarika fonosiny litera tsirairay nanoratana n'lay anarana. Alaitsika zany ny taremarika fonosiny litera tsirairay nanoratana an'ity anarany Jésus ity ny J dia 9, ny E 5, ny S raiky amby 70 amby zato, ny U 7 amby 20 amby zato, ny S raiky amby 70 amby zato. De ataotsika indray ny fanakambanana an'ireo taremarika ireo, zany hoe ny 90 apina 5 amby 70, apina raiky amby 70 amby zato, apina 7 amby 20 amby zato, apina raiky amby 70 amby zato, manome 920 amby eninjato na 666. Izay no fitambaran'lay taremarika no fonosin'lay litera nanoratana ny hoe Jésus na Jesus, izay mariako atrano fa ampiasaina ao anatin'ny fivavahana oentin'ilay fanjakana tokana maneran-tany, izay ametraka ny fivavahana tokana maneran-tany rehefa mipetraka ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Mivavaka ianao io, za ihany koa mivavaka, tsy mitovy ny anarana antsoitsika rehefa mivavaka, satria ianao mety io anarana io no andolianao, fa ny ana sy ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinany sy fiaina mandrakizay kosa dia ity anarany mpamorona ity no andolianay sy ivavahanay, araky ny voasoratra ao amin'ny Joela 2:7 manao hoe am'izany andro zany nazovy iantso inaran'ny avondrindra dia ho afa mandositra, sy araky ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 manao hoe fa tsy misy famonjenany amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomenany olona azahoana famonjena. Raha vao tsy io anarana original notonon'ny mpaminany sy ny fiangonany zanak'Israely io sy notonon'ny apôstôly sy nampiasainy tamin'ny fihavana zay noentiny, raha vao tsy io ny ampiasainao dia mazava be fa efa anarana hafa izany. Ka ny voasoratra ao amin'ny apokalipsy 3:17-19 de izao: ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo de ampandraisy ny marika eo amin'ny andro sy eo amin'ny tany ankavanana avokoa, mba tsy hisy azo vidina hivarotra afa-tsy zay manana ny marika dia ny anaran'ny biby ity na ny isan'ny anarany. Tafiditra ao anatin'izany olona rehetra eto ambonin'ny tany zany ianao, mety misy ankizy ao, mety misy tanora ao, mety misy lehibe ao, mety misy manan-karena, mety misy sahirana, mety misy mpanompo, mety misy olona tompoina, fa ny olona rehetra mihitsy dia ny anarana izay namitana zao tontolo zao, ny anarana manome 666, ny anaran'ny Jésus na ny anaran'ny Jesus na ny anaran'ny Jesosy na ny anaran'ny Jesosy
nandoliany sy ivavahany tapitra ny fotoana ahafahana manazava ny androany raha misy ny zavatra tianao ametrahana fanontaniana ireo misoratra amin'ny écran ireo ny lahara telefônina fahanao mifanerasera amin'ny fikambanana raha misy ihany keo ny fanampina fahazavana ilainao araky ny efa nampitaina teo misy ny rakitsarina ny VCT izay efa navoakanay sy efa anananay makasika an'izay fanazavana izay natao atsika zany zavatra rehetra izany mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby ty izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny pokony anoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manrakizay.